Anisan'ny voalaza fa hoe izy roa izao fitondrany fanavaozana izao no hoe ady amin'ny tsy matomanota efa natsidika teo ihany ny raharaha mahakasika ny ministra ny fanabeazam-pirenena teo aloha sady tsara Saondrano Malala Marie Michel nisy maromaro izy ireo no ataoko hoe niaran'izay faninjehana izay indrindra rehefa tafapetraka teo amin'ny toeran'izay ministra ny fitsaran'izay raha matoa fanirysoerinay va eo zany no mandeha ny ahian'ny olona hoe so rancune le izy tao anatiny efa nisy ihany koa mantsy ny faninjehana anao tao anatin'ny fitondrana teo aloha so zao le valifaty politika ny voizin'ny olona hoe zay tonga eo dia manao valifaty politika avokoa. Taloha ny valifaty politika dia hoe samborina daholo ny olona rehetrarehetra izay ministra na député na ataontsika hoe firongon'izay olona teo aloha dia tonga dia enjehana daholo dia le lasa mitsoaka eraky ny tanàna sauve-qui-peut reny. Nareo ngamba nahita hoe tamin'izay vao tonga tsisy olona mitsoaka zany teto ary nary Marie Michel ary Rina reny raha mbola afaka nanao manifestation en bonne et due forme teny tsy nisy lacrymogène fa isika koa malala hoe talohany nanaovany an'ireny manifestation reny dia impliqué amin'ny dossier SMMC zany Rina Rakotomanga zany efa nafantatritsika fa zany Marie Michel zany misy dossier zay ataon'ny inspection générale de l'État mikasika ny détournement zay nataony tao amena dia ireny détournement nataony zareo sy abus de fonction nataony sy ny trafic d'influence nataony nanomezana marché tsy ara-dalàna reny no anenjena anazy ka tsy hoe le izy firongony na tonga anazy nenjena fa no le eloka nataony zay le hoe lutte contre l'impunité misy infraction nataonao na inona ny appartenance anao dia afaka enjehana ianao ary ny zavatra ny teneniko hoe promesse mihitsy ny ty teneniko tio tamin'ny za mbola fony mbola tany France hoe izahay rehefa tonga eo tsy hanao valifaty politika fa hanao hitondra ny valin'asanareo amin'ny kolikoly izay ataonareo eo amin'io firenena io détournement ataonareo io reny dossier classena sans suite na classena fotsiny tsy asiana suite na dia ametrahana fitoriana tsakijana misy BDP nametrahana fitoriana dossier CNAPS dossier SMMC Romy Voice André Raduel, bien sûr, ni tour en CENI, ni tour ni HEC 2018, ni tour ni HEC tam 2021, ni tour Isaiah amni 50 na Fenousk, ni tour Isaiah tam ni ratsy nisy détournement ton banque mondiale zay koa ni tourinay reny tsy suite daholo ni tour Isaiah tamni pitsara anankiray izay tratrana anao kolikoly ary voatery démissionna nefa nisy niditra fitsarana fantatrareo moa hoe classé sans suite daholo nakabazan'ireny dossier reny tamin'izany ny sasany classé sans suite sasany classé tout court dia amin'izao zany zay raha mamoaka an'ireny dossier reny dia na ny vahoaka rangamba ny andro hoe tena tokony avoaka kosa le izy hoe tokony ho tsaraina saingy ny eo amin'le fitsarana amin'izay tsy maintsy manaraka procédure tsy raha vao classé sans suite ny dossier ray tsy tonga dia avoaka ohatran'olo izy dia mandeha misy procédure ahafana mamerina nino azo enjehana dia ny plainte avec constitution de partie civile na constitution d'éléments nouveaux mba ahafana mamelona an'le dossier misy dossier ohatran'izany BDB ao ary akoatrany ny olona teo aloha izay enjehana amin'le lutte contre l'impunité dia miteny kosa ary tia dia tena misadresse amin'ny vahoaka malagasy rehetrarehetra nizanizy ao anatin'izao fitondrana izao ka tratranareo manao kolikoly miaraka amin'ny pirofo dia alaivy ny pirofo ataovy ny fitorohana manatona ny Biancos izay entité miady amin'ny kolikoly sy misy association koa miady amin'ny kolikoly dia torio ireny olo ireny fa izahay dia andray fepetra satria malaza be manko nareo atao manao kolikoly tenenina le izy fa eto ny pirofo fa satria izay tena tsy handevitra mihitsy amin'izay tratra ary misy raha miteny hoe ny tena kokoa dia anisan'ny manao kolikoly dia izy eto koa ny pirofo rehetra ilazana hoe tenako manao kolikoly ary dia za mihitsiny no enjehan'ireo pôle anticorruption sy Biancos reo ohatra ny anenjena an'ireo mpitsara rehetrarehetra izay manao kolikoly
resahanao foana teo hoe manaraka procédure tao anatin'ny fanenjehana an'ireny ataoko hoe olona fitondrana teo aloha reny nisy an'ireny karazana perquisition reny izay miteraka resa be ihany koa na ny ataoko hoe lehibe ny mpanohitra amin'ny anteny miram-pirenena reny isan'ny laza hoe tsy manara-dalàna ny akamaroan'izy ireny ao anatin'izay ny karazana famotehana fananana ahoana ny momba ny reny ary zany ao anatin'le fanenjehana hoe tena araka ny lalàna tokoa ve ny fanaovana karazana perquisition misy mandat mazava ve iza le tena manao perquisition satria za rehetrarehetra zany mampisavorovoro ny sainy rehetra ao anatin'le raharaha perquisition misy perquisition légale misy perquisition irrégulière illégale ary ny perquisition légale rehetra dia misy taratasy mandat de perquisition ary misy fepetra anaovana anazy voalohany misy ny renseignement azo na procédure mandeha de misy perquisition atao ary rehefa atao perquisition de ny procureur no manome an'izay mandat de perquisition zay de rehefa manome an'io mandat de perquisition io ny procureur de maniraka substitut du procureur miaraka amin'le olona ary maka huissier koa manao constat eny toerana so de efa misy zavatra potika teo anovatany zareo na so de efa misy zavatra tsy normal anovatany zareo de constater ny huissier de constater ny huissier koa ny déroulement ny zavatra iny sy ny fahavitany de manao compte rendu de perquisition ohatr'izay ny atao perquisition légale misy ny perquisition illégale de tonga de misy olona manao cagoule mitondra basy tsy fantatra hoe izy io tsy fantatra hoe polisy sa gendarme sa militaire sa olon-tsotra mandeha manafika tranon'olona tsy perquisition ny anarandre fa vaky trano de ireny misy any Tamatavy misy aty Antananarivo dia zay tratranay satria misy ny sasany misy caméra ny tranon'le olona de identifié eo iza le olona zay tratranay de nosamborina de mandeha fitsarana de mandat de dépôt de hita te misy maramila misy police misy gendarme de manararoatra ary zareo hoe misy ny perquisition légale zay ataonay de misy ny famakina trano ataony zareo iza zany le manao an'le vaky trano mampaniraka raha tsisy olona mampaniraka fa zareo zany mahita an'le système hoe misy an'le perquisition légale ataon'ny olona en bonne et due forme de mahita koa izy andao anao ohatran'io tsika de ataon'le izy de milaza perquisition nefa izy mamaky trano izy de mi-extorquer vola an'le olona zany hoe misy olona ohatra nanany renseignement hoe ohatrany misy vola ao amin'ny toeran'io de ataony perquisition illégale tsisy mandat izy tsy miavisen'ny procureur izy tsy substitut miaraka aminazy tsy huissier constater avant pendant et après fa ireny tonga de mitory foana le olona zay tratran'le perquisition illégale dia andraisanay fepetra ary any Tamatavy zao de efa nisy placé sous mandat de dépôt ivoaka amin'ity androany ity ny décision taty Antananarivo koa de nisy ohatran'izay placé sous mandat de dépôt ary rehefa antanina ary zareo ny corps misy azy misy olon-tsotra izy misy zay lazako hoe police gendarme ary militaire zay dia miala daholo ny lehibeany hoe zay tsy nampaniraka an'ireo dikan'izay izy naniratena ary nisy pendant ny enquête de niteny mihitsy hoe izahay nahita an'le perquisition taloha de nanao faux perquisition izy nandeha nentina tany satria taratasy tsy ara-dalàna ny netiny donc zay mandray fepetra fa zay nataoko hoe misy mpamaky trano de misy ny perquisition fa ny perquisition tena ataonay dia ara-dalàna ary mandeha araka ny tokony izy de ananay compte rendu mazava perquisition illégale kosa de andraisanay fepetra ary mefara amin'ny figadrana mihitsy vao tamin'ny herinandro lasa teo mantsy zao nisy karazana perquisition nivoaka tena mitambazotra tserasera teny moa ny vaovao na zay mpanao gazety ary tsy tena nanana vaovao fenina de nizaka ihany ary nanontany tao anatin'izay ka eto araharoatoko ny firesahana aminao Ramatoa ministra taiza zany nisy an'iny perquisition iny inona koa satria voalaza hoe nahitana basy fitaovam-piadiana tao anatin'izay toerana nanantanterahana perquisition zay oviana ihany koa zany nanaovana an'izay iny nivoaka tamin'ny herinandro iny zao dia perquisition natao tany Andakana sy teny amin'ny tranony zanaky Mamy Ravatomanga teo amin'ny teo Ivandry Alarobia ary
tamin'ny début février ireo no nivoaka tsy haiko na nivoaka daholo le sary rehetrarehetra sy le eny fa nisy tany an-dakana any amin'ny dépôt an'zareo any an-dakana dia misy tao anaty trano dia misy tratra tanaty tomobile ihany koa. Ireny perquisition reny dia natao ara-dalàna. Nisy demande de mandat de perquisition ara-dalàna ary natrehany substitut du procureur sy ny huissier ary constaté. Dia rehefa vita ny perquisition dia constaténa reny zavatra reny dia mandeha any amin'ny tribunal ny poursuite. Ary izahay dia manome consigne ny fitsarana andray fepetra satria ordre public no atteint raha vao misy basy miparitaka ohatr'ireny tsisy alalana aritatsika fa arme tsy arme ataontsika arme privé ferovatena reny fa misy arme dangereux, arme de guerre mihitsy ary misy fanamboarana bala, misy munition BTP dia ireny anisany ataontsika hoe tsy mila fitoriana fa tonga dia se saisir d'office ny parquet manao ny enquête araka ny teneniko teo dia zanaky mamy Ravatomanga tao amin'ny tranony zanaky mamy Ravatomanga natratrarana an'ireny ary nisy mpiasa tratra tao izay efa voatazona ary nisy tany amin'ny dépôt izay tsisy olona fa misy dépôt fotsiny fitoeranentana dia nalaina tany dia mandeha ny enquête ary dia mety andeha ihany koa ny fisamborana an'izay olona tompon'ny trano nisy an'ireny toerana satria détention d'armes illégale no zavatra nisy ary izay le lazaiko hoe misy huissier foana ny anay rehefa mandeha ary misy substitut tsy afaka hiteny izy hoe zavatra napetraka reo na ny foronina. Rehefa niresaka n'izay toyan'ny raharaha mamy Ravatomanga voakasika teo moa ny zanany dia hiditra amin'ny raharaha mamy Ravatomanga sika izay mbola ataoko hoe mitoy izy amin'izao fotoana izao any Maurice any fony voatendro ministra ny fitsarana na mbola tsy teo amin'ny toeran'ny ministra ny fitsarana raha matoa fanirisoerinay vao dia anisan'ny resahanao foana izay raharaha mamy Ravatomanga izay tonga teo amin'ny toerana moa ianao anisan'ny rantina ataonao hoe tao anatin'izay fisamborana samihafa sy ny fipoakan'ny raharaha tany Maurice izay dia hoe bulldozer mihitsy ny tao anatin'izay fanenjehana n'Andriamatoa mamy Ravatomanga izay androany mbola mitondra raha ny Maurice any fa anisan'ny promesse nataonao ihany koa tao anatin'izay ny atao hoe anenjehana azy eto Madagasikara satria anisany nisy raharaha mahakasika azy ary nytenenao teo moa hoe nitoriana sy ny sisa teto Madagasikara izaho aiza ary izay sy ny tao ambadika ihany koa an'ireny raharaha tany Maurice reny satria resaky ny olona hoe nenjehany mamy Ravatomanga satria mpandraharaha mba azona vola ve ao anatin'izay anaovana an'izay tiana atao amin'izay ve eto Madagasikara ao anatin'izay sehatra ny fandrarahan'izay amitehana ny mamy Ravatomanga. Ien tokoa hitantsika fa rehefa nandeha rehefa voasambotra tany Maurice mamy Ravatomanga dia ny tena nisamborana anazy nitazomazorana azy voalohany aloha dia le vol non autorisé dia rehefa avy eo izahay nametraka fitoriana hoe io olona nitsoaka tany Madagasikara io dia manandraraha marobe anenjehana azy any Madagasikara ary rehefa nijerena dia ny dossier Shell groupement des exportateurs de litchi izay napetraky ny Transparency International no anisany anenjehana anazy ary Boeing 777 dia ny ankoatran'izay manjavona daholo dia izahay nametraka fitoriana mikasika anazy pour abus de trafic d'influence, blanchiment de capitaux, détournement de deniers publics, si infraction de corruption isan-karazany izy sy olona marobe ary izay fitoriana ty izay no anisany nentina tany Maurice nahafahana mitondra ataontsika hoe offense nénaralisme zany hoe inona no ireprochena an'le olona mijustifie an'le fanagiazana vola any Maurice satria ao amin'natin'ny dossier Shell dia évasion fiscale d'un PIN zany hoe fausse déclaration de chiffre d'affaires anenana an'le vola ho rapatriena ty Madagasikara ny évasion fiscale dia anenana ny vola tokony alohanao fiska ny fanaovana monopole illégal ary ny trafic d'influence sy ny abus de fonction isan-karazany tsy zavatra nitranga tany Maurice ny dossier Shell fa ny zavatra nitranga ty Madagasikara dikan'izay ny enquête izay atao aty Madagasikara
no entina any Maurice anaovany zareo commission rogatoire hialimentena ny ino moa zany saisie na gel de fonds ataon'zareo any Maurice am'ty le hoe abus de fonction sy blanchiment de capitaux na tonga ny fianagazana ny orinasa rehetra ny Mamindra Vatomanga fianagazana araboly io satria ireo orinasa ireo tsy mikatona fa miasa daholo ihany. Zay aloha dia efa zavatra vaovao tsy nitovy amin'ny taloha rehefa gazana les sociétés dia ravaina mihitsy les sociétés dia misy milliers de personnes izay very asa fa ny zavatra nataonay dia ny compte bancaire noho ny gelena ary ny mpitantana ny orinasa rehetra tamin'ireo izay mikirakira vola sy mikirakira ny document administratif an'zareo no nanaovana fanadiadiana ary misy tsy migadra arakaraky ny avoakan'izany fanadiadiana zany dia hitantsika ihany koa hoe mbola miasa tsara ny polyclinique ny Sodiate ny Bricom ny Amarante fa administrateur judiciaire no tantanandreo mba tsy afaka anoy an'le zavatra nataony taloha sy mba hampiodina an'le orinasa hipreservena an'le emploi andreo olondreo tsy nisy voaroka mihitsiny tamin'ireo mpiasa reo ary hatreto dia voalohany karamany